faharoa toko voalohany. Timothy faharoa toko voalohany andininy fahaenina. Timothy faharoa toko voalohany andininy fahaenina. Timothy faharoa toko voalohany andininy fahaenina. Halleluja. Sotra dadamalala ny amin'ny famonjenao, sotra dadamalala ny amin'ny fanomanao ny fitiavanao aminay, sotra dadamalala ny amin'ny Jesosy tonga no famonjy anay. Sotra mainao hoe Andriamanitra tonga no famonjy anay amin'ny fiainanao anay, manome fiainanao antsirairay avy izay tonga eto anao, ary mitondra antsirairay avy amin'ny fahafahana. Dadamalala misotra ny andreo fotoana hafahanay eto atompotra ndray miaino anao fanamasana, iaino ny teninao, velona sy mahery ny teninao, maranitra ny oatra ny sabatra rolera. Halleluja zany teninao zany tsy sakatsakana androany. Halleluja. Taka ny afo, taka ny kanota, taka ny rano, manasy, manadio, mamelombelona, manazava, manitsy, manoro, mampahery, manamasina tompo. Sotra ny amin'ny fanomezanao ny teninao. Any amin'ny toeran-kafany dia enjehana ny fivavahana, enjehana zay mivavaka, enjehana zay mitoro ny teny, enjehana zay mianatra ny teny, enjehana zay manorona anao Jesosy. Sotra fa eto amin'ny firenenay dia malalaka zany, ary afaka mihaino anao zay, afaka mandray anao zay, afaka mitory anao zay amin'izao fotoana zao, amin'izao firenenay zao Jesosy. Sotra ararotinay zao fotoana zao. Tsy tenin'olombelona no renay, tsy feon'olombelona no renay, fa ianao mihitsy dadamalala, ianao mihitsy fanamasina malala, ianao no mampiteny, tsy teniteny foana, tsy teny zavatra tsy mampiteneninao, fa zay avy aminao fanamasina, zay avy aminao fanamasina ho takona mihitsy zay momba takona mihitsy zay zavatra aminao olombelona sy amin'ny manofo, fa ianao fanamasina no miteny, ampiteny ary tsirairay avy ihany koa. Tazomo ny fandrenesana, tazomo ny fandrenesana, tazomo ny fony eo an-tongotrao Jesosy, ary iaino anao Jesosy io. Ny anjelinao hitombo manodidina, ny fananao masina hifery fotoana ray manontolo, ary tsy rahan'le ratsy fahefana zao fotoana zao, na kely monja fo eo amin'ny fanatrehanao Jesosy, ary ilay ny anjara avy aminao ny tsirairay avy Jesosy, teny velona sy mahery, teny manome fiainana, satria ny teninao dia efa nasy fiainana amin'ny anaranao Jesosy. Sodadalo. Halleluja. Amen. Timothy voalohany, Timothy faharoa toko voalohany andininy fahaenina. Timothy faharoa toko voalohany andininy fahaenina. Raha vakitsika ny soramandry ary ambony dia zao ny voasoratra: famporisihana ny Timothy mba hamelona tsara ny fanomezam-pahasoavana azony avy tamin'Andriamanitra. Ary noho izany dia mampatsiaro anao aho mba hamelomanao ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra izay ao anatinao tamin'ny fametrahako ny tanako. Fa tsy nomen'Andriamanitra fanahy osy isika, fa fanahy mahery sy fitiavana ary famononan-tena. Koa aza menatra ny vavolombelon'ny tompontsika na ay mpifatony ianao, vaoka ianao mpiongona ny fahoriana noho ny filazantsara araka ny herin'Andriamanitra izay namonjy antsika sy niantso antsika tamin'ny fiantsona masina, tsy araka ny asantsika fa araka ny fikasany sy ny fahasoavany izay nomena antsika tamin'ny Kristy Jesosy atry ny fony fahagola. Fa naharihary ankehitriny tamin'ny isehon'i Kristy Jesosy mpamonjy antsika, izay nahafoana ny hery ny fahafatesana ka ny filazantsara no nampisehony mazava ny fiainana sy ny tsy fahalovana mandrakizay. Ny amin'io filazantsara io nanendrena mpitory sy apôstôly ary mpampianatra. Ary noho izany koa no hiaretako izao zavatra izao, ka tsy menatra aho, satria fantatro izay loko ary matoky aho fa izy mahatahiry ilay natotro azy mandra-piavina izay andro izay. Tanao amin'ny finoana sy ny fitiavana ao amin'ny Kristy Jesosy ny mariky ny teny tsy misy kilena izay efa renao tamiko. Ilay zavatra tsara natohitra anao dia tehirizo amin'ny fampaherezan'ny fanamasina izay mitoetra ao anatitsika. Fantatrao efa nahafoy azy rehetrany Azia, isan'ireny Figelo sy Hermogène, omeny tompo famindrapoany ny ankonany Monisiflorosy, satria namelomelona fanahako matetika izy fa tsy menatra ny gadrako. Fa raha tany Roma izy dia nitady afatratra ka nahita. Ny tompo any ampahita azy famindrapo amin'ny tompo amin'izay andro izay.
ary ny afatatry ny anompony ary tany Jesosy dia fantatra ao tsara. Koa ianao anaka dia aoka ihahery amin'ny fahasoavana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Alleluia. Mampianatra antsika ny tompo androany ho anao tsika tsirairay avy. Aza matory, aza matory, aza mipetrapetraka, aza manginginy. Fa misy hery mahery vaika ao anatinao. Amen. Misy hery tsy haiko haiko ao anatinao ao. Fa maninona tsy mivoaka le izy, maninona tsy mipotra le izy. Maninona to tsy fantatra zay. Mety mahatonga zay anaty tsy fantatra le izy hoe mino isen'izany ato amiko fanagain Jesosy noho ny tsy fahalalana. Dia zay mahatonga olo miteny hoe mampahatsiaro anao mba hamelomanao ny fanomezam-panahy amin'Andriamanitra. Iza mamelona azy? Iza mamelona azy? Iza? Tsara. Dia arao tsara le teny voasoratra. Mampatsiaro anao mba haninona moa izy? Amelomanao. Iza mamelona azy? Iza mamelona azy? Halleluia. Mampatsiaro anao mba hamelomanao. Ianao zany mety mahafaty an'io koa. Ianao mety mampatory sy mampahina an'io rehefa vary marina anao. Rehefa matoritory ianao, rehefa mamperapetraka ianao, rehefa sendra manoty ianao, tia famotana ianao, dia manino? Maty le fanomezam-pahasoavana eo amin'ny tompo anao. Maty le fanomezan'ny fanahy, maty le herin'ny fanahy ao anatinao. Tompona ndraiky sy ianao raha lasaina vady. Tompona ndraiky sy ianao mba hamelomana an'io. Amen. Matory ten'Andriamanitra miteny eto, Paolo miteny eto hoe mampatsiaro anao aho mba hamelomanao ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra izay ao anatinao tamin'ny fametrahako ny tanako. Dika zay ilayntsika amin'izao taona 2016 zao zay rotoroto ao fiainana be sy berena sy maro hira. Dia miteny amintsika mihitsy ny tompo androany amin'ity teny ity mampatsiaro anao mampavelomelomo le fanomezam-pahasoavana amenanao. Halleluia. Nomena fanomezam-pahasoavana ety manasitrana ianao nataonao azy izay fanomezam-pahasoavana zay. Halleluia. Nomena fanomezam-pahasoavana ny firary ianao miry tsara ho an'i Jesosy be ianao. Nomena fanomezam-pahasoavana hitendry ianao mitendry tsara ho an'i Jesosy be ianao. Nomena fanomezam-pahasoavana hizara ianao mizara ho an'i Jesosy be ianao. Nomena fanomezam-pahasoavana anome ianao manome tsara nanasitrapon'Andriamanitra ve ianao. Nomena fanomezam-pahasoavana ianao maro isan-karazany fanomezam-pahasoavana nomeny tompo. So dia matoritory sika fa ny tompo miara-miasa antsika. Tadio ten'Andriamanitra rehefa niakatra Jesosy any an-danitra dia hozy izy hoe izy reo kosa dia lasa nitory teny eny tontolo eny ary ny tompo miara-miasa taminy ka nanamarina ny teniny tamin'ny famantarana izay momba azy. Hoy ny voasoratra hoe ny tompo miara-miasa taminy. Halleluia. Ianao ke ny patronao any an-danitra, patronao ke Jesosy. Jesosy ke mpampiasa anao, ianao ke mpiara-miasa amin'ny Jesosy. Halleluia. Halleluia. Mpanjaka ny mpiara-miasa aminao, mpiara-miasa amin'ny Jesosy. Dia indraindray ke tsy fantatsika ny fahamarinana izany. Dia mila fahatsiarovana antsika ilay izy mba mipetraka tsara hoe ianao ke ny CV-anao, CV-an'ny lanitra. Iza mpiara-miasa aminao? Andriamanitra mpiara-miasa aminao. Iza mpiara-miasa aminao? Jesosy Kristy mpiara-miasa aminao. Miara mandeha aminao isanandro isanandro mamaky vaky izao fiainana izao. Halleluia. Efa niainan'i Jesosy ny zavatra rehetrarehetra. Amen. Ary rehefa niainan'i Jesosy ny zavatra rehetrarehetra, Jesosy ao anatinao. Ianao miafinao amin'ny Jesosy. Tsisy maharesy, tsisy mahapoty, tsisy maharavo, tsisy mahasalaka anao fitiavan'i Jesosy. Amen. Halleluia. Mampatsiaro anao ten'Andriamanitra androany. Velomelomo fanomezam-pahasoavana nomena anao. Velomelomo fanomezam-pahasoavana nomena anao.
Haleloha, fanomezam-pahasoavana no menanao koa mivavaka ho an'ny hafa. Ohatrany nangingina anao tato sy mivavaka ho an'ny hafa. Tsy hoe tatotato amin'ilay trano tiako teneno fa tatoato. Ilaiko nge mivavaka ataonao anahy. Haleloha. Zay mahatonga Paoly rehefa nametraka ao amin'ny Efesianina hoe zao daholo ny fiadiana rehetrarehetra azonareo hanomatra ny fanamporeny devoly ahafahanareo mifahatra tsara dia anisan'ny fiadiana nomeny tenin'Andriamanitra nomeny fanamasina Paoly dia misy hoe mivavaha mandrakariva ao amin'ny fanahy amin'ny fankatahana rehetra ho an'ny olona masina rehetra. Amen. Ny olona masina itsy ilay olona maty araka ny lazain'izay olona hafa dia hoe ny olona masina. Tsy zany ny olona masina fa zaho sy ianao izay manana an Jesosy no antsoina hoe olona masina. Zaho sy ianao izay manana an Jesosy no antsoina hoe olona masina. Satria rehefa ao anatinao ny fara-masina dia maninona ianao izay? Masina ianao. Jesosy Kristy ny teny hoe ianareo no fara-sy-ny-tany. Ianareo zany maninona? Masina zany ianareo. Ten'Andriamanitra dia milaza mihitsy hoe ianareo ny fahazavana zao tontolo zao ianareo ny fanasina. Ao ka ho masina ianareo ka hitoko ny fahamasina. Aleloia. Dia indraindray antsika ohatrany mahatonga kamokamo hetsika ara-panahy, kamokamo mivavaka, kamokamo mandinika ten'Andriamanitra, kamokamo mandeha miasa mitory ten'Andriamanitra. Fa voalaza ten'Andriamanitra mihitsy eto hoe raha kolokoloina. Hitanao ny hafa raha velanao mirena fotsiny hoe tsy kitikitiana raha afo saribao ilay sary fa hafanetsy raha gaz petroly. Fa raha afo saribao na afo kitay raha vao tsy velovelominao dia manino maty. Omeny tompo fanoharanao zany kotsika hoe mba hirehatra foana le fanomezam-pahasoavana, hirehatra foana le fanomezan'ny fanahy ho velobelona dia mametaka an'izany mihitsy ny tompo amintsika androany hoe mampatsiaro anao a. Paoly miresaka amin'ny Timoty eto, Timoty izay olona natsoin'Andriamanitra, Timoty izay atao hoe zanaky Paoly ara-panahy, Timoty izay nivolavolainy sy namoary mihitsy hiandraikitra ny fiangonan'Andriamanitra. Dia ampelany amintsika ihany koa zay hoe tomba efa nanome fanomezam-pahasoavana anao. Mampatsiaro anao ny tompo, mampatsiaro anao ny tompo androany hoe velobelona ny fanomezam-pahasoavana. Velobelona ny fanomezam-pahasoavana nomenanao. Haleloha. Manaitra antsika ny tompo androany. Be da be ny zavatra ataon'ny devoly mahavariana antsika. Be da be ny zavatra ataon'ny devoly mahavariana antsika. Satria tsika ankezy zao mandalo hoe amen. Tsika tsisy tompony ty tany ty, tsika tsisy mitoetreto. Fa voalaza amin'ny Petera mihitsy hoe ianareo dia vahiny sy mpivahiny. Mba ho an-tsaintsika mihitsy zay hoe vahiny sy mpivahiny a, mpandalo fotsiny ahy eto. Tsy maharitra. Zany hoe tsy fonenako ty, tsy tena tiany anahy. Fa apelaky ny tompo aho mandalo fotsiny eto. Mitoetra mandalo fotsiny. Ozy Jesosy rehefa andeha misamborona izy hoe tonga le ratsy ozy izy a. Fa izy tsy manan'inona tamiko. Fanjakako izy Jesosy tsy amin'izao tontolo zao. Le système zany le fotom-pisainana, le fomba fijery, le fomba fanao, le toe-po sy le fanao le tao amin'izao tontolo zao a tsy atsika zanak'Andriamanitra zany. Tsy atsika zanak'Andriamanitra zany afafy ny devoly daholo amin'ny fomba maro isan-karazany. Havariana atsika fijery zavatra jeren'ny maso, zavatra eritreretin'ny saina, zavatra voizina amin'ny hainao aman-jery dia atao tsy havariana atsika. Fa androany ny tompo tena mametaka antsika mihitsy hoe rahalahy sy alabavy, mpiara-miasa amin'Andriamanitra eny. Mpiara-miasa amin'Andriamanitra eny. Haleloha. Ambony izay rehetra ambony zany, inona mieritrretinao ambony? Hoe lasa député le ministre taloha, lasa raiza fa lasa ambassadeur le ministre taloha. Tsy ministre fanatanjahantena zay sahiny. Dia sambatra hoe lasa ambassadeur. Raha lasa alabavy fataro ny famarinana izy ianao. Ohatrany ahoana ianao? Aza mitsiriritra olona, aza maniry olona. Fa ianao ny zanak'Andriamanitra, ianao ny ambassadeur an' Jesosy, ianao mpiara-miasa amin'Andriamanitra. Haleloha. Raha manana carte de visite ianao dia ozy ianao hoe patron-anao Jesosy Kristy. Irak'izay solitenan'i Jesosy zay. Nomeny Jesosy ny fahefana, nomeny Jesosy ny hery, nomeny Jesosy ny fanahana. Mba hampalaza azy eto amin'ity tany ity, mpiara-miasa amin'i Jesosy ianao. Dia mipetraka tsara amintsika amin'izay ty teny ity hoe tsy nomen'Andriamanitra fa fanahy kosa isika.
fa inona ny fanahy nomenantsika? Fanahy mahery, fanahy fitiavana ary famonatena. Zany apetraka Jesosy. Ho anao zay nandray an' Jesosy, ho anao zay nateraky indray, ianao zay efa zanak'Andriamanitra, ianao zay hoe tonga olo-baovao am' Jesosy, dia fantaro ny fahamarinana fa ny fanahy masina dia mitoetra ao anatinao. Ao ny Efesianina voalohany dia milaza hoe ny fanahy masina no nasevana tombo-kase atsika. Amen. Rehefa nasiana tombo-kase atsika dia iny tombo-kase iny midirantsika ny fanjakany lanitra. Tsy fantatra na mbola misy ny taratasy rehefa posta zao na mbola tsisy, na tsisy tsony. Fa tsy mandeha iny taratasy iny na tsisy tombo-kase. Nataonao tsara be takiny iny na valomponao rehefa tsisy tombo-kase iny tsy mandeha iny. Nataonao manimanitra mihitsy any ao anatin'le taratasy ao rehefa tsisy tombo-kase iny tsy mandeha iny. Mijanonao posta ao fotsiny. Fa rehefa misy tombo-kase iny lasa ny andriany refasana azy iny. Dikan'izay ianao koa rehefa misy tombo-kase ny fanahy masina, rehefa misy tombo-kase ny fanahy masina dia lasa ianao amin'izay anorahan'i Jesosy ianao. Amen. Ary ny farany miditra ny fanjakany lanitra ianao satria vao hisy tombo-kase ny fanahy masina, tombo-kase ny fanahy masina. Tsy voavidim-boly zany, tsy voavidin'ny ezaka zany, tsy voavidin'ny fianarana zany, fa nomezan'Andriamanitra vao hisy tombo-kase ny fanahy masina. Dia fantaro tsara ny fahamarinana raha lasina bavy. Fantaro tsara ny fahamarinana fa zasy ianao zay manana Jesosy vao hisy tombo-kase ny fanahy masina ianao. Tsisy mankitikitika anao zany rehefa ny tompony miaro anao. Ao amin'ny Ezekely ao rehefa misy ho ataony fandrianana, io zay andriany daholo na lahy antitra na vavy antitra na tanora na njasambola kely aringany daholo. Rehefa tsisy marika izy, rehefa tsisy marika eo miantona aringany daholo. Fa ianao rehefa manana an' Jesosy miarona. Amen. Ary zay ny voasoratra tena tiany torompelaka amintsika androany hoe tsy nomen'Andriamanitra fanahy osika, fa fanahy mahery sy fitiavana ary famononan-tena. Fantatrao ve zany? Fantatrao ve zany? Manafaka anao ny teny rehefa fantatrao ny fahamarinana. Ianao zay mbola etrany hoe osaosa, kamosa, manana, matatahotra, mitepitepy, mifararepitra, kifikify. Mifoaza. Fa ny fanahy ao anatinao fanahy mahery. Tsy nomen'Andriamanitra fanahy osa, fa nomen'Andriamanitra fanahy mahery. Alleluia. Zay ekeo fotsiny zay. Amen. Ekeo fotsiny zay za miapi-hevitra. Zay voasoratra d'accord Jesosy fanahy mahery zany miato. Tsy mainty mbola mpisoro kely any ampiasana. Ka le manodidina ohatran'izao, le zava-misy ohatran'itiako. Ka le arina misy tsy asiana ka. Fa ny fahamarinana ato miraisina. Dia ozy izy hoe fanahy mahery ao anatinao. Zay d'accord Jesosy raikitra dao ary amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Io fanahy mahery io lazaiko anao. Io fanahy mahery io tsy zakan'ny devoly. Io fanahy mahery io tsy mahatamana an'le ratsy. Io fanahy mahery io tsy mahatamana ny fahotana. Alleluia. Rehefa manana an' Jesosy raha lasaina bavy tsy handeha voafahotana zany tsony. Alleluia. Tsy voageza fahotana zany tsony rehefa manana an' Jesosy. Amen. Zay ny transformation entin'ny tenin'Andriamanitra. Zavatra rehetra hainy devoly, manao miracle hainy devoly, mampitombo vola hainy devoly, manasitrana zay marary hainy devoly. Fa manafaka olona fahotana tsy hainy devoly. Halleluia. Zany tsy hainy devoly zany. Fa ny ambony rehetrarehetra vitany daholo manao imitation, makataka, manao pôzipôzy hainy daholo. Fa raha hoe olona mafana ny fahotana tsy hainy devoly zany. Fa ao amin'i Jesosy ihany zany raha lasaina bavy. Ao amin'ny fanahy masina ihany zany rehefa aminao ny fanahy transformenao. Fanahy mahery no anatinao. Fanahy mahery, io mahery io tsy mitarika anao anota intsony. Fanahy mahery mitarika anao morikoriko fahotana, morikoriko an'izao tontolo zao, morikoriko ny laity, morikoriko ny kolokolo, morikoriko n'izay rehetrarehetra tsy fahamarinana. Alleluia.
zany nomeny Jesosy asianao cadeau be zany mba lasa navady aza mijery zay olona tsy azo ny fanamasina efa eo zay cadeau be indrindra lehibe indrindra zay tsy azo aloha anao any tsy azo fa rehefa azo iny dia azo. Halleloja! Fa ny fanahy efa satatra fanomezana ao antsika zay mbola aza ten'Andriamanitra fanahy mahery nomenanao raha lasa navady. Izy hoe misy hoe kristianina hoe zanak'Andriamanitra dia samy hafa fanahy nomen'Andriamanitra ato ohatry ny mahosahosako dia ny ato ohatry ny kelikely ny ato ohatry ny malemilemy ny ato ohatry ny tsia fanahy ray ihany fanahy ray ihany io ny fanahy masina rehefa milatsaka ao anatinao io fantany fa fanahy mahery ny sainao mametrany io ny fonao mametrany io ny toeponao mametrany io dia vokezany izy fa atao vekeriny sainao ekeniny fonao ekeniny ao anatinao izy hoe ty fanahy nomen'Andriamanitra anaty fanahy mahery lazaikonao fa zao voalaza ny ten'Andriamanitra hoe raha le fanahy zay nanangana Jesosy Kristy tamaty nolotoetra ao anatinareo dia mame fiainana mandrakizay zany. Io fanahy io e nanangana Jesosy tamaty io fanahy io nanangana Jesosy tamaty hitanao ve matanzere anao. Halleluja! Otrany tsy fantatrao nge hoe olona dangereux ianao ty. Halleluja! Olona dangereux ianao satria manana fanahy masina. Halleluja! Dangereux ianao. Tsisy matraky eny aminao, tsisy basipleta, tsisy sabatra, tantanam-pola fa ny fanahy masina ao anatinao. Fanahy mahery ao anatinao fanahy zay nanangana Jesosy tamaty. Zany koa tsy hainy devoly zany manangana maty zany. Zavatra rehetra hainy fa rehefa tonga ho fananganana maty zany tsy hainy zany. Tsy vitany zany. Halleluja! Fanahy mahery no nomenanao raha senavady fa tsy fanahy osika. Ampiasao velombelony ampiaro zay. Halleluja! Tsy misy adihevitra ao tompo. Tsy misy adihevitra ao tompo ekeo fotsiny. Zay le finomy fanahy mahery mety anaty mandeha tsisy fahazarana tsy mitazona anazy antsony tsisy fahazarana tsy mitazona anazy antsony tsy misy mota mangeja anazy antsony tsy misy tavatra manatotra anazy antsony. Halleluja! Fanahy mahery fa tsy fanahy osika. Tsika tsy osaosa vakio tsara ny miasa any amin'ny apokalypsy any fa ozy izy hoe ny osa osa izy dia any ivelany tsy namany Jesosy ny osa zay misy voasoratra amin'ny apokalypsy ao ny osa sy ny tsiminy sy ny olom-betaveta sy ny mpanao ody sy ny mpanompo sampy any ivelany tenen'io ma ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra ivelan'le Jerosalema vaovao ivelan'le lanitra vaovao ivelan'le tany vaovao fa ny zanak'Andriamanitra mahery. Amen. Zanak'Andriamanitra mandresy fahotana mandresy zao tontolo zao ary zao lazay Paoly ao anatin'io hoe aria faran'ireo izy rehefa manoina dia izy hoe zareo tsara ny teny tsisy kirema rehefa manana le fanahy mahery ianao tsy voafitaky ny fampianarana-diso tsy voafita fampianarana santoka fa ahafahan'ny tompo ao ary ianao raha ny sendra ao ianao am'izao fa fanahy mahery mampandresy anao. Halleluja! Fanahy nanangana Jesosy tamaty zany. Zany fanahy zany tao anatin'ny Mosesy rehefa hosorana izy andeha hamokany zanak'Israely tamin'ny ranomasina mena. Zany fanahy zany tao anatin'ny Gideon rehefa andeha hanafitra zanak'Israely izy. Zany fanahy zany tao anatin'ny Samsôna liona rehefa tonga miady aminy mipody maty lasa misy tantely ary anatin'ny liona. Halleluja! Fanahy mahery lasa nabavy tsy fanahy osa. Amin'ny teny frantsay dia hoe ce n'est pas un esprit de timidité que le Seigneur nous a donné, mais un esprit de force. Ianao mbola timida mandraisan'i Jesosy dia tsy timida intsony ianao efa manay an'i Jesosy zay fa mbola timida fa taro marina dia manitsana ny kiranao masonao hoe tsy timide zany tsony afa amin'ny anaran'i Jesosy. Le indraindray hoe timida matahotra no afabaraky mienatra io sy mienatra ako so dia afabaraky eo so dia tsy mety mienatra miafiafy matahotahotra fa rehefa nomeny tompo anao tsy fanahy timida nomenanao tsy fanahy menatra tsy fanahy osy tsy fanahy kanosy. Halleluja! Fa fanahy mahery nomenanao izorinao eto tany
izomonao fahavolobelana Jesosy maniry zany velombelony fanomezam-para ny fanomezam-pahasoavana nomeny tompo anao fanahy mahery nomenanao fanahy Jesosy tompo zany fanahy masina efa miteny Jesosy zany amin'ny jaona tompo fa enina amby folo jaona tompo efatra amby folo tsy amelanareo kamboty akaty aminareo andiraka ny fanahy izy hitarika anareo amin'ny marina rehetra izy ampatsiahanareo zay rehefa teniteny lazaiko izy ampafantatra aminareo halleloia Jesosy dia miteny mihitsy azo hery ianareo amin'iny amin'ny latsaha fanahy masina ao anaty malaka halleloia azo hery ianareo amin'ny latsaha fanahy masina tsy ianao manao an'io latsaka ho azy fotsiny le fanahy dia mahery ianao amen tsy ianao no miezaka hoe saraka dia ahery ianao mahery azy fotsiny rehefa ao fanahy halleloia azo hery ianareo amin'ny latsaha fanahy masina ao anatinareo ka ho vavolombeloko matoa nomenanao fanahy dia mba ho vavolombelon Jesosy ho vavolombelon Jesosy ianao jody Samaria tamin'ny farantany halleloia anisan'ny olona menatra taloha raha olona menatra dia zako anisan'ny menatra ahoana mitoriko teny eny an-dalana zany tsy mitoritory teny eny an-dalana zany fa rehefa foazon'i Jesosy ianao tsy hainao intsony io e lasa eny toriteny eny misy palanady eny analakely eny alady atoandro vidy kely an'le haut-parleur portable reny no itoriteny eny analakely dia mitoriteny ny olona miantsena amin'ny esplanade hoe ianao mitoriteny eo analakely gaga fotsiny hoe zany le zany ka tsy zany izy mamifanahy halleloia tompony miasa tompony mampiasa dia nitetezina daholo eo an-taninarifo sakalady dia mandeha mitondra tomobilina dia mandeha eny amin'izay be olona dia mitory mandeha eny amin'izay be olona dia mitory mandeha eny amin'izay be olona dia mitory dia tarihan'ny tompo dia vovain'ny tompo ray tondray tombobon ray dia mitory miasa ny fanahy masina manovo tsy fanahy mosa fa fanahy mahery tsy anarana fa ny fanahy masina no mampiteny halleloia Mosesy dia ozy Mosesy hoe za olona miretika za tsy mavity in'inona za tsy mahain'ina za tsy andeha hanafaka zany Israely zany ka tsy vitako zany fa velombo zao nefa ny Mosesy misy ny ilain'Andriamanitra ianao le milaza tsy mahay ianao le milaza osa ianao le milaza kanosy ianao le milaza tsy mavita ianao no ampiasain'i Jesosy amen ianao no amboariny Jesosy amin'izay rehefa misy fahasahinana toy izy ianao tsy zaka iny fa Jesosy tsy zaka izy fa ny fanahy masina amen miasa ny tompo miasa Jesosy zany fiasan'i Jesosy fa ny Jeremia koa hoe Jeremia koa tsy nentina te ozy ny tompo aza matahotra ianao ianao raha matahotra vomaky ianao ataoko mangofotra ianao raha matahotra fa ozy Jesosy hoe mandehany ozy ny tompo masiny Jeremia hoe mandehany ianao fa ataoko tahaka amin'ny manda mafy ianao tsisy atotra anao ny fahalemeko ny fahatanjahako ozy Paoly halleloia fanahy mahery halleloia tsy fanahy osa fa fanahy mahery feno fahasahina zay mahatonga ny Paoly teny hoe fantatro zay loka izy mitahiry ahy hatramin'ny farany avy eo izy miteny amin'ny Petera hoe ndany ianao zareo amin'ny hafa ihany koa zany tenenao amin'ny hafa ihany koa zany torio zay zavatra nomeko anao aoka ianao hiahery eo amin'ny toko faharoa halleloia fanahy mahery adino mpianatra zany adino mpianatra zany adino ny olona zany adinotsika zany dia menamena azy matatahotra impiry ny tompo miteny aza matahotra ianao fa mombanao ah impiry ny tompo miteny aza mierikerika foana ianao impiry ny tompo miteny hoe mekohery ianao tsisy atohatra fa ny sainao mbola tsy mety anaiky foana ampanikeo ao amin'ny sainao ampanikeo ao am-ponao fanahy mahery no menanao manitsaka menarana manitsaka mainty manitsaka ny fahotana halleloia fanahy mahery iny natonga Mosesy sanjovo teo alohan'ny Farao fanahy mahery halleloia
fanahy masina ilaina raha lasaina fa tsy hoe diplômana théologie nentin'ny Mosesy na teo amin'ny Farao tsy hoe certificat na mianatra école biblique ny ilain'ny Mosesy na teo amin'ny Farao fa ny ilain'ny Mosesy ny fanahin'Andriamanitra tao aminy. Rehefa andeha hitory Paoly dia laza mihitsy ataoko faty-antoka daholo zavatra rehetrarehetra. Paoly fariseo, Paoly taranaky benjaminita forana tamin'ny andro fahavalo, Paoly olona tena mahay indrindra na mianatra amin'ny Paoly Gamaliely, ary Paoly tena mitandrina lalàna rehetra fariseo. Fa rehefa narodany Jesosy dia nirodana ozy Paoly tsisy antony tsisy ilako an'izany mahafariseo mahataranaky ny benjaminita ny forana tamin'ny andro fahavalo teo ambana soka ny Gamaliely sy ny tandrina ny rehetrarehetra tsisy ilako an'izany izy. Fa ataoko faty-antoko zany, ataoko taimborako zany no ny fahatsarana, ny fioarana, ny fahalalana an' Jesosy. Zay ny zava-dehibe, ny fahalalana an' Jesosy rehefa aminao ny fanahy. Tsy ny ilain'ny Paoly reny certificat sy diplôme reny, fa ny ilain'ny Paoly fanahy masina. Rehefa nitory amin'izay teo amin'oloan'ny mpanjaka, teo amin'oloan'ny Agripa, tsy menatra izy fa samy tory. Halleluia, halleluia. Ianao nomeny tory fanahy mahita. Toko mampianatra anao mamboatranao. Toko mampianatra anao eny an-dalana, toko mampianatra anao rehefa matory, toko mampianatra anao eny am-pandehanana eny. Mampianatra anao izy amin'ity tenin'Andriamanitra ity. Halleluia. Tsara Jesosy. Tsara Jesosy. Halleluia. Jesosy. Miarikeny Jesosy. Ahoana le pibany? Misy pibany Jesosy zay. Ianao tsy malamy fanahy kosa fa mahery kosa moa. Halleluia. Ianao no erikio, ianao no erikio. Ndao atao kely iny. Tsy nanome hafa naosy ianao fa fanahy mahery kosa. Halleluia. Ahoana ny mbola hiamotrafatra, ahoana mbola hiafokafo. Mpanjaka no maniraka anao, ny tompo maniraka anao, ny fanahy no ao anatinao. Ianao no eriko Jesosy. Tsy nanome hafa naosy ianao fa fanahy mahery. Halleluia. Halleluia. Atao tsika hidera Jesosy hoe motsika izay inoko zato isan-jato fa iray foa ianao amin'izany izany hoe tsy fanahosana menao ahy fa fanahy mahery. Halleluia. Mampijoro ahy, mampitoetra fanahy mahery. Halleluia. Mampitoetra mandrakizay. Halleluia. Halleluia. Nampilina moa. Nampilina mety lany fa fanahy tsy lany. Mety fanahy tsy lany. Amen. Vomisorana ny fonao mame anto, vomisorana ny fonao mame anto, vomisorana ny anatinao mamerimberina anao Jesosy. Fanahy mahery fa tsy fanahy osy. Mitransforme zany raha lasaina vavy. Mitransforme zany fanahy zany. Halleluia. Sotra Jesosy. Zay kely eny dia aoko izy teny mahery. Fa ny tenao na maninana anao. Ny tenao no ana maninana anao. Fa ny tenanao mahery ary dia mahery anao Jesosy. Natafiuti kuchaula nikita nalala manambatia mituru wao niteni notia sulafakai nifitia manao manja kujai batia tiusunai vanita nanau miazu na nafi mituja ya minilana nifanarina Sanidade a minha nascia já vanilada na evolua solidão Deus dá só poder já não ergueu mapituru a tua nati mi tutulu cidadãoai falando ya Mula wa
ianao tsy mba nano mifanaio sa fa mahery kosa hoay Jesosio hizotra mifamasinanao hitomboko indray mandrapiavinao itsara sy andava na maro azy ireo favalo mikasa sy miezaka ny ambana navitrayanao Jesosy malalao tsy atahotrao fiano fiarovako matoky anao fianao no eriko ianao no eriko ianao no mampitoro ato anatiny tontolo tsy natao ay fa mandano iahy fa mbola ho avinao Jesosy mbola ho avinao ianao no eriko ianao no eriko ianao no mampitoro ato anatiny tontolo tsy natao ay fa mandano iahy fa mbola ho avinao Jesosy mbola ho avinao akay tsy fanahosany ianao fanamahery anao zany tasika anao zany maro eto zany fanahy zany so mikitika ny ao am-ponao ao mamelibelina ny ao anatinao ao manaitra ny ao anatinao mamoa anao taka nataony Paoly amin'ny Timoty aza menatra no vavombelony tompontsika aza menatra no vavombelony tompontsika aza menatra no vavombelony tompontsika na izao fato fanamahery no menanao mahery zany no menanao zany tsisy tahakazany fanazy io nareny fiangonana am'izao fotoana io nareny ny olona am'izao fotoana dia solony materiel solony fahalalana ara-tsaina solony resaka teolojia solony resaka ekôly biblika solony resaka fahalalàn'olona solony resaka management solony resaka mozika solony resaka ara-materialy harika tsy miseho ny voninahitra Jesosy tsy miseho ny fibebahana maro tsy miseho ny tahotra n'Andriamanitra satria misolona ny fanahy misolona zavatra hafa zay tsy mahasolona azy tsy azo solona ninonino ny fanahy io halleloia halleloia raha olona kanosany vadibadika dia tsisy otra zany petery zany ko vadibadika zany petery zany kanosy zany petery zany nietikety toko zany rehefa misafono Jesosy netiko izy navoaka ny sabatra dia kapainy sofom-panentsika anjesosy sy mbola tsy tao ny fanamahery hoe manana fandeferana manana falemem-panahy fanamahery no fanamahery mahay mampandefitra anao halleloia fa tsy hoe fanamahery lasa mampiady sy masika fa fanamahery lasa mampalefaka amen aiza anao nahita zata tsy eo amin'i Jesosy fanamahery fa lasa malefa tsisy an'izany afa-tsy eo amin'i Jesosy sady liona no ondy aiza anao nahita zata tsy eo amin'i Jesosy ao aminao koa zany fanamahery le liona ao anatinao fa ianao manana toem-panahy malefaka ao anatin'le Jesosy Kristy le takan'ondry halleloia halleloia zay ny ataonao hoe tsy vitana ekôly teolojika io tsy vitana resaka cours biblika sy resaka ekôly biblika io fa fanahy masina raha rasaina bady rehefa mandrodana anao rehefa mandrafa anao tsisy azonao atao tsony tsisy resaka miaramendry zany tsony rehefa fanahy taon'i Davida mpanjaka rehefa ao amin'ny Davida fa raha tsisy resaka mitatitara zany tsony fa tonga dia mandia Davida halleloia ianao tsy sa mandio lasa mandio an Jesosy dia mijery fotsy aloha na koa ty atao an'ity mpanjaka ty mandio ao amin'ny fanamasina mandio an Jesosy izy mitera an Jesosy izy halleloia zany ny asan'ny fanahy manana heritsika manana fahasahintsika dia ozy hoe kanosy petera kanosy mihitsy petera mandaha an Jesosy nanemina fanatahiny telo izy fa rehefa niona an Jesosy amin'izay izy asan'ny apôstôly toto faharoa vadika ny tantara Paoly tonga dia petera tonga dia nitory telo arivo ny ray bebaka sy mivadibady Jesosy petera
nanaiky ka miazo fijaliana ndraiky vaky. Halleluia. Fanahy mahery ao anatinao. Manova io fanahy io. Transforme io fanahy io. Tiako rasia kely tena Andriamanitra. Zaka tena tia tompo zaraina antsika zany hoe tsisy olona tsy miofo zany rehefa amin'ny Jesosy. Rehefa amin'ny Jesosy ianao nanamanao ary miofo. Satria tsy alezy tsony le fanahinao raha mbola zao tontolo zao ny namanao. Amen. Zay mahatonga Jesosy miteny any amin'ny Jaona hoe ianareo mahita azy, ianareo mandresaka tsy hain'izao tontolo izay araisina satria sady tsy hitany no tsy fantany. Le izy io le fanamaso. Le fanamaso. Ozy raha misy zay nadiko le tolotena zay hoe lasa teneniny jalava hoe natsolo ray mody any aminy. Efa maty zany efa tsy namany zao tontolo zao tsony. Tany amin'ny fisosotrona, tany amin'ny rehetrarehetra. Satria anao voatonga ao Jesosy ianao tsy zany tsony ny ataonao e. Zay misotro tsy misotro tsony, zay mifoka tsy mifoka tsony, zay mijangajanga tsy mijangajanga tsony, zay ao anatin'ny fahotana tsy ao anatin'ny fahotana tsony. Nefa ny namanao miloatra zany rehefa tsy miolo tsy mahatsy misaraka. Halleluia. Fa tsisy misy hoe manana an Jesosy dia mbola eo miaraka mifoka sy gara sy misotro toaka sy ny fomba zao tontolo zao ihany. Potika ao ianao raha mbola mijanonao fa miteny aminao azy. Ozy ny tena Andriamanitra amin'ny Korintiana hoe ny fisakaizana amin'ny ratsy manimba fitoratena tsara. Ny fisakaizana amin'ny ratsy manimba fitoratena tsara. Tsy alezy tsony ianao miresadresaka atao ampiasany. Tsy alezy tsony ianao resaka manodidina, tsy ianao miavinafina fa ny fanahy velombelona dia tsy tamana ao fanatrehan'le ratsy. Ahoana moa izy salamy voalohany, sampatry ny olona izay tsy mipetraka amin'ny fitoeram-paniratsiny, tsy mijanona amin'ny lalàna faleam-panoto, tsy mandeha amin'ny saina ny ratsy fanahy, fa ny lalàn'i Jehovah. Lalàn'i Jehovah saintsaina amin'ny raha. Misy toerana anankiroa samihafa mihitsy eo. Rehefa ao Jesosy koa ianao miala amin'izay fomba zao tontolo zao. Ny fisakaizana amin'ny ratsy manimba fitoratena tsara. Miova ny fiteninao rehefa ao Jesosy, miova ny fisainanao, miova ny fombanao sy ny fanaonao rehetra. Ary rehefa miova ianao tsy maintsy misy fisarahana. Fisarahana amin'izao tontolo zao. Fa tsy hoe an'y Jesosy ianao dia mbola atao amin'izao tontolo zao ato any. Ka ahoana ary azonao andreo raha tsy miarakaraka amin'ireo ahy. Izany zao da azo ihany ny olona azonao zay ianao niarakaraka tamin'ny tao. Ianao mitondra ny fondrany toetrany. Ianao mitondra ny fondrany fomba fanao. Ianao mitondra ny fondrany fiteniny. Halleluia. Halleluia. Teny frantsay dia milaza hoe tenenao anao izy ny olona fanerasera aminao dia lazaiko hoe izy ianao. Dis-moi qui tu es. Je te dirai qui tu es. Fa tonga dia fantatra ianao rehefa hita hoe izy amin'ny fanerasera. Fa rehefa tonga ao Jesosy raha lasa nabavy tena tonga dia tena miova. Miova na ny namana. Ao Petera ao dia milaza mihitsy hoe gaga izy tsy miara-miazakazaka amin'ny tsononareo amin'ny filana sy ny fahatonga rehetra. Fa tsisy ka eo amin'ny Jesosy hoe dia mbola hiaraka amin'izao tontolo zao ihany. Miova ho lasa ianao. Tsy forcé zany fa tokony mamelaka zany ao anatinao. Donc resika Korintiana voalohany. Korintiana voalohany andininy toko fahenina andininy fasivy. Korintiana voalohany toko fahenina andininy fasivy. Dia ny Efesiana toko fadimy andiny fadimy. Aleo mipetraka tsara mihitsy le resaka famasinana na lasina paty. Fa io fanahy mahery koa mahatonga anao masina. Masina zany hoe voatokana ho an'i Jesosy. Tsy voatery ianao manaraka ny fanao zao tontolo zao. Korintiana voalohany toko fahenina andininy fasivy. Korintiana voalohany toko fahenina andininy fasivy. Moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy maro tsy mba miova amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Aza mety ho fitahany ianareo fa ny mpijangajanga sy ny mpanompo sapy sy ny mpakavadin'olona sy ny sodomita sy ny mpomana sy ny mpanaratsy ary ny mpanao ankera dia tsy manova ny fanjakan'Andriamanitra. Mahafinaritra be ilay dimy faray eo. Ary efa mpatoy izany ihany ny sasany aminareo. Saingy efa voasasa ianareo. Halleluia.
efa voasasy ianareo, efa no amasinina ianareo, efa no amarinina ianareo tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo sy tamin'ny fanan'Andriamantsika. Mazava misy ny ten'Andriamanitra fa ny olona tsy marina, zangazanga, ny mpanomposambo, ny bagavadolona, ny sodomita, ny mpangalatra, ny kely, ny mpomamo, ny mpanaratsy, ny mpanao akely, tsy andoha fanjakana lanitra. Osany nareo sy taloha fahazoanareo efansasana. Raisika ny Efesana toko fahadimy. Toko fahadimy andiny fahadimy. Manasanao raha afaka ataonao dia jerenao version français io rehefa izy roa reo. Fa zao no voasoratra. Fa fantatrao maromaro, fa fantatrareo maromaro fa samy tsy manana lova eo amin'ny fanjakan'ny Kristy sy Andriamanitra, na ny mpijangajanga rehetra, na ny olona betaveta, na ny olona miera, mpanomposampo zany. Halleloia. Tsy manana anjara. Miova rehefa manana hafanana Jesosy. Halleluia. Miova rehefa manana hafanana Jesosy. Sotra fanamasika. Sotra tatamara. Aleo dia tsorona fa rehefa ao amin'i Jesosy tsisy homosexuel zany tsony ao amin'i Jesosy. Tsisy lesbienne zany ao amin'i Jesosy, miala tsiny tena zany fiteny zany. Fa misy olona mbola salama zany, fa mivavaka, manao koraly, manao mizaratenin'Andriamanitra, fampizarantenin'Andriamanitra. Dia milaza fa ohatran'izay mihitsy a, dia eo ekeo a ohatran'izay. Za milaza rehefa miona amin'i Jesosy ianao, miova ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa tsisy anjany, tsisy an'izany fa natao lasy vavy ny olona. Tsisy antenatena an'izay. Halleloia. Potika izao tontolo izao. Miali azafady ny biby ara lasa endriny n'olombelona. Ny biby ara tsy manova fomba fanao. Ela tsy milaza zany fa fanahy mampiteny anahy. Ny biby ara tsy manova fomba fanao, ny olombelona manova zay fomba fanao, fahadalana, fahareforikona. Dia ekeny ny fiangonana, ekeny zay kristianina. Fa tsy araka ny tenin'Andriamanitra zany rehefa manana an Jesosy ianao miova. Halleloia. Rehefa manana Jesosy ianao misy hery mamotika ny fahotana. Amin'ity volana jifa misy an'izay hoe zo hoan'ny homosexuel. Dia nanomboka an'izay ny ambassadeur-ny États-Unis taiza teto Madagasikara dia misy saina ry andrameny an'io an'izay. Hoe ekeo fa zay tiany atao. Tsy araka ny tenin'Andriamanitra zany, contre nature zany, tsy araka ny baiboly zany. Dia lazaina ianao fa masika, lazaina ianao fa ratsy fanahy, lazaina ianao fa ratsy toetra. Fa Andriamanitra milaza mihitsy tsy andova amin'ny fanjakan'Andriamanitra, tsy andova, tsy manana lova ao amin'Andriamanitra. Halleloia. Fa Andriamanitra manova rehefa tonga ao aminy ianao. Halleloia. Tsara Jesosy. Fanahy mahery, fanahy fitiavana ozy izy tsy miara mifaly amin'ny tsy fahamarinana, fa miara mifaly amin'ny fahamarinana. Halleloia. Rehefa tonga ao amin'i Jesosy ianao, olom-bavao. Rehefa tonga ao amin'i Jesosy, zay lehilahy rehetra sarisaromavo, tsy sarisaromavo tsony. Halleloia. Zay rehetra manao sarisarintany amin'ny anaran'i Jesosy, rehefa tonga ao amin'i Jesosy, vehivavy. Halleloia. Zany herin'ny falamasina ity, zany herin'ny baiboly, zany herin'ny tenin'Andriamanitra. Tsisy hoe tsy mety miova zany, tsisy hoe tsy mety miova zany, tsisy hoe tsy efa zay mihitsy apary natiora. Tsia rehefa tonga ao aminao ny fanamasina. Halleloia. Miala zany toetra zany. Miala zany amin'ny anaran'i Jesosy. Miala zany amin'ny anaran'i Jesosy. Fanamasina ny miasa, fanamasina ny manova olona. Halleloia. Fanahy mahery. Tsisy mihitsy a firaisana tsy kombakombany amin'izany. Halleloia. Tsara Jesosy. Apetraka ny tompo amintsika mihitsy zany. Nandray kristiana mampalahelo misy. Tena mampalahelo misy ary tena. Zay ny angatahana misy ny tena Andriamanitra milaza ty hoe velobelona ny fanomezan'ny fahasoavana ao anatiny, fanomezan'ny fanahy ao anatiny. Fa tsy hanao ohatran'ny fiangonana sasy hoe lasa ekena fanambadiany lahy sy ny lahy, sy ny vavy sy ny vavy. Fa aiza amin'ny olona aiza misy atsika.
planeta iza misy atsy fiangonana manaiky an'izany fa vitavetana mason'Andriamanitra zany fa rikorokona mason'Andriamanitra zany any États-Unis any dia misy hoe pastera lehilahy sy pastera lehilahy anankiroa vady dia pastera kolona indrindra any États-Unis pastera nahazo ny voty tsara indrindra izy mivady lehilahy anankiroa pastera ny kristiana efa aizytsika ty efa akaiky Jesosy raha lasaina bavy aza mba mandefidefitra amin'izany aza mba miray tsokombakomba amin'izany tena toa hoe voany tao Babilôna voany fombafomba zao tontolo zao jereo le lanitra jereo le voasoratra hoavy Jesosy fa avetavetana tsy mbola nisy ohatr'izany tsy matonga fanjakany lanitra aza tena comprendre azy kosa aloha mba avelao izy maninona mba zay mba mety aho evainao tsy araka ny tenin'Andriamanitra zany aza miray amin'ny asa maizina tsy mahavoka tsoa fa aleo manaratra an'izany zay mbola za tenin'Andriamanitra aza miray amin'ny asa maizina tsy mahavoka tsoa aleo manaratra an'izany dika zany hoe condamné dénoncé rehefa tsy araka ny tenin'Andriamanitra aza mame fitoerana ho an'ny devoly halleloia halleloia fa mijoro amin'ny famasinana fanahy mahery manamasina mampamasina fanahy mahery fanahy fitiavana halleloia feno fitiavana ampitiavana koa no ananarana ampitiavana koa ny itenenana zay le voalaza teo foana feno fitiavana dia raha tia anatrano fitiavana anao dia Korintiana voalohany toko fahatelo ambin'ny folo hitanao ao zany hoe ohatran'ny ahoana moa zany fitiavana halleloia fanahy ny fahendrena Isaia fahaika ambin'ny folo ahitanao zany hoe fanahy ny fahendrena zany omeny tompo fahendrena ianao halleloia omeny tompo fahendrena ianao hitanao fahendrena sady Solomona angatao zay tianao moa Andriamanitra masa Solomona no Solomona hoe tena ahoana ny tsarako ty fireneny Israely ty fa zao no andeha angata fahendrena mena ozony tompo satria anao tsy nangataka vola sy are tsy angataka ny manan-karena be fa ny fahendrena no menao dia mekonao fotsiny zany resany fa ny fahendrena no mekonao voaloha Jesosy le fahendrena halleloia Efesana toko fadimy toko fena dia mazaza manao adaladala fa aoka hoentina fahendrena raha lasaina bavy fahendrena io fanamasiny koa mampahendrenao atao daholo ty didy fitsipika reka rehetra ty fa madisa ihany no madisa belo ihany belo fa rehefa tonga amin'ny Jesosy io tsy belo tsony rehefa tonga amin'ny Jesosy io tsy maditra tsony eto ambavaka izy tsarovy ambavaka izy hoeto ampitiavana izy fa rehefa tonga amin'ny Jesosy io tsisy lalàna-penako tsona tonga dia lalàna-penako ao anatiny tsy ankasiran'Andriamanitra zao tsy ankasiran'Andriamanitra ny tsy ankasiran'Andriamanitra ny fa namahery sy fitiavana ary fahorona tena halleloia fahorona tena tsy amin'ny teny malagasy fa amin'ny teny frantsay hoe sagesse lasa manam-pahendrena ianao halleloia manana fahendrena dia ifanamasiny io mameanao fahendrena halleloia tsara Jesosy raha lasana bavy tsara Jesosy raha lasana bavy fa tavy hoe fanahnomenanao fanahy mahery fanahy feno fitiavana fanahy fahendrena na fa eo tamin'ny Solomona eto Solomona tena tsy misy erisa tahaka Solomona mafana Solomona mivadika mba tsy vadika ny antsika fa inona no nadisa Solomona hainareo no nadisa Solomona vehivavy nadisa Solomona efa teneniny Solomona aza maka vehivavy hafa firenena mbola naka vehivavy hafa firenena le vehivavy hafa firenena no lasa nampizangazanga azy evyo ary le vehivavy hafa firenena namotika ny fireneny Israely eto lasa mizara ro raha lasaina bavy zay mbola mpitovo eto aza maka hafa firenena raha amin'ny Jesosy ianao zay ny fahendrena raha lasaina bavy zay mbola mpitovo eto aza mietrehitra aka hafa firenena sahiranao anao raha aka hafa firenena ny azy hijery baolina ianao nefa te hivavaka so dia ao fa entiko amin'ny Jesosy tsy vitanao tonga ny ao amin'ny Jesosy anao tonga dia le d'origine na omeny Jesosy halleloia fanahy ny fahendrena tonga dia d'origine
Ampiaraka amintsika mihitsy zay. Mampedamena nefa hita. Vehivavy moa eny indrindra. Ketiteny sentimentale. Hoe manana an Jesosy, manana an Jesosy izy. Efa hoe tsy araka sitrapon'Andriamanitra no ilay rahanao. Efa hoe tsy araka ten'Andriamanitra io rahanao. Mivady zareo. Tsy hitantsony izay maha-kristianina azy amin'izao fotoana. Dia lany vokasikara, dia lany sokosoka. Fa ny aminao izy nenanana le vehivavy menamenatra fotsiny. Efa natory efa tenena. Fa manana ny safidy sy atsirairay avy. Fa ny olona manana an Jesosy dia ny olona manana an Jesosy ihany miaraka. Amen. Mazava mihitsy zany amperaka amintsika tsirairay avy eto. Tsisy avy zany. Ianao mety marara olona miaraka anao fa ovay koa amin'i Jesosy izy tsy voovanao io raha rasaina vady. I Rebeka tady tsara. Isaka. Azafady Isaka. Isaka. Iza moa vadiny Isaka? Rebeka vadiny Isaka. Rebeka vadiny Isaka. Dia efa planin'Andriamanitra. Akoarina fa tonga dia lamindamina be fotsiny ely. Tsisy hoe akitaditady be zany. Fa efa nomanin'Andriamanitra taminy zanany vadiny Isaka. Efa nentina tany Isaka, Isaka ny nandeha tany. Zay azy, fa tsy Rebeka ny nandeha nakary. Azo nareo tia ny tenin'Andriamanitra lazay. Tsy teneny hoe tia nompanonatra maro. Fa Isaka ny nalefa nandeha nijereny Rebeka tany. Halleloia. Io rehefa antsaranao io tsy midify io raha lasana vavy. Tsy haiko mahatonga anao teny an'izany fa zay le asa mifanahy. Na amin'ny Aostralia mivadinao io anao eto Madagasikara ny tompony mandamina an'io atongava an'io eto na ianao latan'ny Aostralia. Alleloia. Finoana fotsiny. Miana lalako mivady io efa tamin'izay kiritaona. Mbola kely. Dia za rehefa lasa tany ampitan-dranomasina fa mbola ataon'ny tompo tafaraka mihitsy zay vady. Zay fandaminan Jesosy. Fa tsy raha hoe tena tsy mperaka zany fa tsy tapoana tsy miaraka tsy ai Jesosy manao zavatra. Ampiaraka amintsika zany hoe fanahany fahaindray aza mihoatra zay tokony ho izy. Aza manatokana. Zavatra rehetra omen'Andriamanitra malalana na dia matory azy izy. Na azony Adama vady zany ke tsy nandehandeha taizy natory ary Adama dia tonga vady. Halleloia. Natory Adama dia tonga vadiny. Oh! Tsara Jesosy. Tsara Jesosy. Aleo ny tompo hanao azy. Aleo ny tompo hanao azy. Tsara ny fikorahany tompo. Mahatoky azy. Lasa ohatry miresaka amin'ny zatovo sy ny mpitofo sy ny tanora eto. Fa io tsy adefitra io fa rehefa manana Jesosy ianao dia manana Jesosy ihany. Fa aza manao arrangement zany fa sahirana ianao. Sahira ianao taray tenao ianao tokony andeha vitesse 4 tsy maintsy mbola anao première amin'ny taona anazy. Ataonao hivavaka anao zao. Sy mba ihany koa moteranao fa. Itaoko mandeha 4 amin'ny olona tsy manana Jesosy raisy fa première tao. Tena aleo tonga dia miara samy miaraka amin'ny Jesosy. Amen. Jesosy miasa iny amin'ny fomba tsy takatry ny saina. Halleluia. Halleluia. Samy fampatsiaro ambavatsika. Mametraka zany ao anatrehan'ny tompo. Fa ny tompo koa manana fitondrana. Tsy efa hitanao hoe fitondran'i Jesosy efa amin'izay. Ina mbola hampanahanao ny amin'ny hoavy. Halleluia. Ina mbola mampatahotra anao ny amin'ny hoavy. Saotra dada mavy. Saotra Jesosy. Mahery ianao Jesosy. Tsara fitondran'i Jesosy. Voalazany amin'ny salamana hoe tsara ianao sady tsara ianao sady mpanao tsara. Tsy miovy io. Zay ianao dia ekeo fotsiny ekeo ity Jesosy. Tsara ianao sady mpanao tsara.